Ho fanatsarana ny fomba fambolena sy ny fiompiana ary ampitombona ny vokatra ahatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Araka ny velirano fasivy napetraka ny filohan'ny Repoblika, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny mpiara-mombona antoka aminy toy ny FIDA dia manao zava-dehibe ny lafin'ny fanofanana. Mpiasa 50 mianadahy eo anivon'ny ministera no manatanteraka fiofanana mandritra ny 2 taona ao amin'ny sekoly fanofanana ho teknisianina ambony amin'ny fambolena Efta, Ambatobe, Antananarivo sy Iboka Fianaratsoa. Anampisan'ny teknisianina hisehatra sy anohana ireo mpamokatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ireto mpiofana ireto aorian'ny fiofanana. Fanomboana Taom-Piofanana nreto mpiasa-panjakana izay misahana andraikitra eo anivon'ny fanjarana na ny administration. Kanefa satria izy niaina tao amin'ny tontolo ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ihany, fanerasera tamin'ireo teknisiana, tamin'ny tantsaha, tamin'ny mpiopy, dia anisany voafantina ho ary naneho fahavononana moa izy ho lasa teknisianina eny ambanivohitra. Ny antony izao fampiofanana izao dia iaraha malala fa tsy ampy ny teknisianina, tsy ampy ny teknisiantsika izay manohana ary manome an'ireo traikefa ara-teknika ho an'ny tantsaha sy ny mpiopy. Araka ny ambarany foana dia ny olona no tena fanohitra voalohany amin'izany fampandrosoana izany. Ny antony nahatongavanay ity moa zany dia araka ilay voalaza teo hoe l'administration izay mivadika ho teknisianina. Voalohany faharoa manaraka izany amin'ny hoe avy any amin'ny ataoko hoe tontolo farany iva any ambanivohitra azy dia misy andraikitra izay andrasana aminay hoe mba hanamafitosika an'ilay teknisianina, hamaly an'ilay fangatan'ilay tantsaha mba ho fampitaovana ho azy, mba ahafahany mamokatra misimisy kokoa ary hamaly ny hetaheta izay ilainy ihany fa tsy hoe hitady olona avy any lavitra zany, ahafahana manatratra an'ilay tanjona fa mba eo akaiky ihany dia efa mahita olona izy afaka mahaola anazy amin'izay antony rehetra ny fiariana ataony ambanivohitra any dia aleo fahaleovan-tena ara-tsakavo sy fivoaran'ilay ataontsika hoe vahoaka amin'ny tontolo ambanivohitra. Marihana fandiany voalohany reto mpiasa iofana ireto mbola isy ny toyany ho an'ny faritra hafa.